ny tena koa ny ambasadran'ny Josoano miarabantsika rehetra mampandroso an'izao fampianarana izao indray. Anio antsika dia anaraka ny lalana voalohany amin'ny fampianarana izay mitondra ny lohateny hoe tsy natao an'ny efa firenena ny didifolo sy ny lalàna Mose izany, tsy natao an'ny efa firenena. Izay no iarahantsika eto indray androany a. Lalana voalohany ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity izay mitondra ny lohateny hoe tsy natao an'ny efa firenena ny didifolo a. Dia ny mazava azy fahalalany Mose sy koa anatin'izay. Manina moa izany ny lohateny ny tandemena avy hatrany tsy natao any efa firenena satria tena misy lalàna mihitsy milaza fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany izany didifolo sy lalàna Mose izany. Reo vakitsika avy hatrany hoe ny antony nahatonga ny ambasadran'ny Josoa izay ady any tena izay dia vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny voasoratra ao anatin'ny Sefer Torah moa izany ho an'ny Jiosy ary ny Baiboly raha amintsika hafa firenena. Dia vakitsika eo amin'ny Exodosy toko fahasivy folo eto milaza hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ilay fanekena zany. Exodosy toko fahasivy folo andinin'ny fahasivy folo toko fahasivy folo zafady na fa diso kely izy. Ie, leo vakitsika toko fahasivy folo dia andinin'ny fahatelo vakitsika avy hatrany. Exodosy toko fahasivy folo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avà tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary ny nampahakanesako anareo aty amiko. Andinin'ny fahadimy, ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny fihena rehetra ianareo fa ny tany rehetra. Io tenin'Andriamanitra io izany dia milaza mihitsy ny mazava be raha vetsika hoe ho lazaina ho amin'ny zanak'Israely ny fanekena. Eto moa izany amin'ny andinin'ny fahadimy hoe raha hitandrina ny fanekeko ianareo. Io asiko tsipika io izy io. Raha hitandrina ny fanekeko ianareo. Izany izy izany hoe misy fanekena izany men'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely natokana ho an'azy irery. Dia io fanekena io tsy inona fa ny didifolo izy io raha vaketsika kely arikatra amin'ny andinin'ny fahatelo. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avà tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba. Izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Izany hoe ity fanekena ity zany dia natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany sy ho amin'ny taranak'i Jakoba. Izany hoe tsy tafiditra ato mihitsy izany ny malagasy, ny frantsay, ny anglisy, ny amerikanina, ny sinoa, ny afrikanina rehetrarehetra na ny japoney na iza n'iza tsy misy tafiditra ao mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany. Zay zany ny zatra voalaza araka ny soratra masina io. Dia tiako izany ny manidy aminareo izany hoe diso daholo izany nareo izay nitandrina ny didifolo sy lalàna Mose ho anareo malagasy na frantsay na anglisy efa nandika lalàna nareo. Efa nandika lalàna satria hozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy azo anampiana io teny io tsy azo anesorana. Eo vaketsika ilay teny izay hoe rehefa natokana ho an'ny zanak'Israely io zany dia tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana. Deutéronomia vaketsika indray Deutéronomia toko fahaefatra dia vakitsika io voninahitra Josoa ny ten'Andriamanitra amin'ny andinin'ny faharoa. Deutéronomia 4:2 vakitsika amin'ny anaran'i Josoa. Aza-pianareo ny teny izay andidiko anareo. Io zany le didin'Andriamanitra nomena teo hoe natokana ho an'ny zanak'Israely dia tsy azonao anampiana ka hoe ny amerikana no hitandrina an'io koa na hoe ny frantsay no hitandrina an'io koa na ny anglisy no hitandrina an'io koa na ny sinoa no hitandrina an'io fa tena voarara mihitsy izany aza-pianareo iteny koa izy ny ten'Andriamanitra dia aza ny esorana fatandreo fahadidiny avy Andriamanitra nareo izay andidiko anareo io. Izany hoe rehefa nyteny hoe tsy azo anampiana dia tsy azo anesorana dia tsy azo tandremana io didifolo sy lalàna Mose afa-tsy ho an'ny Israeliana irery ihany. Ka raha vao ny malagasy izany no mitandrina io na ny frantsay ny anglisy na ny afrikanina na ny japoney na ny sinoa sy ny maro samihafa dia efa nandika lalàna ianao izany. Ary ny mpandika lalàna dia tra dia mazava be ny tenin'Andriamanitra fa ho atsipy any amin'ny elo. Ho aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levony Soatompo amin'ny fofona ny vavany. Tesoniana faharoa toko faharoa satria mandika lalàna ianao
tesony ana faharoa vakitsika ny toko faharoa tesony ana faharoa toko faharoa andininy noko andininy fafito ka hatrany fahafolo vakitsika voninahitra tadavasy osy koa ho an'ireo mandika lalàna zany fa makato lalàna dia mandika lalàna zany zany hoe manakisy reny nefa no amerikana no mitandrina an'io mandika lalàna zany zay rety hoe zava-miafina dia tsy fakatoavan-dalàna zay fiarahantsika mahita zao le zava-miafina kanefa mandra-paneto ny misakana ankehitriny ihany andiny favalo ary dia asio ary le tena mpandika lalàna dia anareo zay efa tena keo natokana ho azanakisy reny io e ary reto mpandika lalàna reto izy tena Andriamanitra dia olevony eo soatompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany zay zany hoe reto mpandika lalàna reto zany dia olo vonon'Andriamanitra zany ho vonono le tena Andriamanitra marina amin'ny teny hoe natokana ho azanakisy elery io fa tsy natokana ho anao afrikana na ianao amerikana na ianao sinoa na ianao frantsay na ianao japonais mazava angamba zay dia vakitsika eny andiliny ny fiavin'le iny reto mpandika lalàna reto zany dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra zany hoe reto mpandika lalàna reto ohatrany hoe frantsay mitandrana didifolo na amerikana mitandrana didifolo na afrikana mitandrana didifolo na sinoa mitandrana didifolo ohatra zany dia mpanao fagagana reo miasa araka ny satana ireo izy io ary tena manao fagagana mandainga io izy ny tena Andriamanitra ary andiny fafolo dia zao ary famitana momba ny tsy famarina ho an'izay very any olona voafitaka daholo zany no mandeha amin'ny lalana mitandrana didifolo iny ho an'izay very satria tsy mandray ny fitiavan'Andriamanitra fitiavana ny famarinana zay namonjena azy tsy mety mandray le teny marina ianao ka izay na tonga namiteny aminareo mihitsiny hoe jereo tsara le famarinana tandremy mandeha makalalatsy izy miverena makany amin'ny Andriamanitra marina miteny hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena na ny amerikana sy ny frantsay ny sinoa sy ny anglisy hatrany amin'ny afrikana tsy natokana ho an'izany ny didifosy mose fa natokana ho an'izany kesery ihany ho amafisina indray izy tia iten'Andriamanitra ty zany satria avy eo misy mpanao gazety moa miaraka amiketo ametraka fanontena avy eo miara-pampeno rova fa mbola hijeryntsika ny ten'Andriamanitra mikasika any amin'izay hoe tsy natao any hafa firena mihitsy ny io dia araka amin'ny boky ny arikatra amin'ny salamo 147 salamo 147 19-20 indreo no vakitsika zany eto salamo 147 dia ny 19 sy ny 20 zany vakitsika ho voninahitra tadavasy eo soa salamo 147 19-20 ianao nke teny ty hoe milaza ny teny amin'ny Akoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely tsy neo toy izany tamin'izay firena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatry ireny dia moa zany dia efa mipetraka eo moa zany ny toko sy andiny manamarina mihitsy ny hoe tsy natao ho an'ny hafa firenena mihitsy ny didifosy lana mose fa natokana ho an'ny zanak'isy elery ihany tsy nanao an'izany tamin'ny hafa firenena io Andriamanitra io ary ny tena marina dia tsy fantatry ny hafa firenena io fa ny tena petraka nefany izao tontolo zao hoe mitandrana didifosy tsy mitandrana dia mitandrana izao tontolo zao ve zany mpandika lalàna noho zany hevitra zany mandika lalàna aiza zany zao tontolo zao nodika zany zay mitandrana didifosy lana mose nefa tsy natokana ao anazy io valiny rehefa mpandika lalàna dia ho atsipin'Andriamanitra any amin'ny elo satria le mpandika lalàna ny bokiny iza moa bokiny tesonianina teo teo le vonin'Andriamanitra ary ny mpanao ratsy dia tsy mahazo mihitsy any amin'ny lanitry lanitra ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahazo makany amin'ny lanitry lanitra zany reo efa meko avy hatrany moa zany ny valin'izay ohatsika rehetra reo hoe Kortiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy akeo tsika kely ankehitriny teny ty fanampin'le teo Kortiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy ho vakitsika ho voninahitra tadavasy io soa dia zao ny voalaza ato moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina ka ny olona tsy marina zany mpanota le mpandika lalàna zany satria ota ny fandikana lalàna rehetrarehetra zany moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra zany olona tsy marina mpanota zany dia tsy mahazo mihitsy any amin'ny lanitrylanitra ny dikan'izay aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavady loha sy ny sodomita zay sy ny mpangalatra sy ny mperina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra
tsy andova fanjakan'andriamanitra eo ndreo diaza fitana zany hoe tsy tokony aza mety ho fitana ntsony ianao zay mandre fa ny olona mpanao ratsy a de tena tsy mahazo mihitsy any amin'ny fanjakan'andriamanitra de ny mpandika lalàna zany satria ny atao hoe mpanota de mpandika lalàna dikan'izay ka le mpandika lalàna mihitsy le atao hoe mpanao ratsy zany ka rehefa tsy tianao zany no very ho any farimy rehetra fo de aza mandika lalàna etsony zany hoe aza mitandrina didy fosy lalàna mosy etsony a fa natokana ho azanak'israely io zay zany fa de miraso atsika samotenao soa fa mifarana teo ny fampianarana avy aty amin'ny ziady a mikasika ny loteny hoe tsy natao any afafirenany didy folo zany a ametsika ny mpanao gazety am'zay fa te ametaka fantaina ny mpanao gazety a amin'izao fotoana zao a somary nanova fihetsikatsika ina ndraiky ny fihetsika ty satria mba tonga le fampianarana ho aingina hipakany amitsika de natao an'izao izy a mba hoeniny zao tontolo zao a hoeniny malagasy a hoeniny afafirina rehetra hoe aza mandeha makany amin'ozy intsony a fa miverena am'zay makany amin'ny marina de menanao am'izay ny fantanina rova miarabanao lo ho an'ny mpiainotsika zany ianao ya voaloha teny miaraban'ny ambasador Soa ziady aha ary miaraba atsika rehetrarehetra mpiaino any atokantrano any sy mpijery izao radio télévision AGFF izao ya mazava tsara ambasadeur le hoe ninona ny antony a fa maninona tsy maintsy hoe natao any zanak'Israely rery ihany zany le didy folo fa fantanina mipetraka hoe ahoana indray zany mahakasika an'le voalaza ao amin'ny baiboly zay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahelina amby 50 andiny fahelina sy ny fafito zany hoe zay milaza hoe ny hafa-firenena mitandrina ny sabata kanefa ny anao ny teny teo hoe tsy natao an'ny hafa-firenena io a didy folo sy ny lalàna mose io manahoana indray mahakasika an'izay ambasador Mosa ake io tenin'andriamanitra io ndray de tsotra be ny valiny a misy hafa-firenena efa niaraka tamin'ny zanak'Israely a de mbola mafiso kely ny lalàna ary mikasika any am'izay fa tsy maintsy ampiana kely le lalàna zany voalaza mantsy eo bokyny Deutéronomia rova fa any Israely irery ihany ny azo tandremana de tsy azo entina ty Madagasikara Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany vakitsika zany de zao ny voalaza ao ary izao ny lalàna dia ny didy sy mifitsipika zay nasainy avandriamanitra reo a ampianaranareo mba harainareo any amin'ny tany zay alenareo olovana zany hoe ty didy folo sy lalàna mose ty zany a de araina sy ampianarina any amin'ny tany a zay alen'ny zanak'Israely olovany ka ny tany natao olovany zanak'Israely a de any Israely re ihany any tany Kanana zany zany hoe tsy azo entina ty Madagasikara na ny France na ny Angleterre na ny Amerika na ny Chine tsy azo atao mihitsy ny mitondra an'io any de io le tenin'andriamanitra hoe tsy azo nampiana tsy azo anesoana le Deutéronomia toko efatra andiny faharoa teo zany de tratra ny teny zany hoe tsy azo anampiny tsy azo anesoana zany hoe any Israely rery any izy zany no azo tandremana zay ny voalazany soatra masina vakitsika nge ty teny ty rove aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza anesoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitrinareo a zay andidiko anareo tsy azo ampiana zany zay teny zay hoe ao Israely rery any iny azo tandremana ary tsy azo anesoana koa zay teny zay hoe ao Israely rery any iny azo tandremana zany hoe tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Fransa ka hoe ho arana sy ho tandremana any fa hatrany de fandikan-dalàna ary ny mpandika lalàna de ho levon'ny ao soatompo amin'ny fofona ilivavany ka rehefa tsy teo ho levonin'andriamanitra zany a aza mitandra n'io didy folo intsony ary rehefa tsy tandrina an'io anao zany a manarà zao tenin'andriamanitra ampianarika zao manarà ny ambasadeur soa ziady a zao mampianatra anao zao satria ziady arery any nampianatra anao zany hoe aza mampitondra aza mitandra n'io didy folo io fa tsy mety aminao io maty any amin'ny elo amin'io ianao zay le zay voalohany rova faharoa apetsika indray ny tenin'andriamanitra amin'ny Deutéronomia toko faharoa ambiny folo a satria araka ny fantainao zany de mamoaka toko sy andiny ndray a de mbola manmafy an'izao ihany ty toko sy andiny ty hoe ary zao ny didy sy ny fitsipika ary zao ny didy sy mitsipika zay ho tandremanareo arahana ny amin'ny tany zay omeny avandriamanitrin-drazanao anao kolovana amin'ny any rehetra iainanao eto ambonin'ny tany zay ny didy sy fitsipika io izy a de ho tandremanareo ary arahanareo any amin'ny tany zay omeny avandriamanitrin-drazanareo olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambonin'ny tany zany hoe amin'ny andro iainana zanak'Israely eto ambonin'ny tany zany a de any Israely rery any azo hitandreman'io didy folo sy lalàna mose io fa tsy azo entina mihitsy aty Madagasikara na ny Fransa na ny La Réunion na ny Chine na ny Canada na ny Amerika de non zany tsy azo entina any am'izany toerana zany fa lalàna io de ozy anao hoe maninona zany ny tenin'andriamanitra ny teny an'izay aloha vaketsika le tenin'andriamanitra nomenao teo a Isaia metsika le toko sy andininy vakinao teo zany a
isy atoko fa 9 dia miara mijery tokoa le mpiaina dia andiny manoko andininy fa 9 hatramin'ny fafito eo zany. Dia zao tokoa ny vakiny ary ny hafa firenena zay efa manaiky ho any avà mba hanompo azy sy ho tiany anarany avà mba ho mpanompony dia zay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao zotso masina sady mitana ny fanekeko eto koa zany dia sady mitazona le fanekena ny vaniny izy le nyresantsika izy dia didy folo salana mosesa ary mitandrina sabata dia zao dia hoentiko ho any an-tendrombohitro masina ka mifalika ao an-tranoko fivavahana ary ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra latradra dia ankasitrano eo ambon'ny alitarako fa ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Zany hoe ny fantenapetraka tokoa zany no rova zany dia zao hoe misy tenin'Andriamanitra tokoa ty hoe ary toatra misy hoe raha mitandrina sabata izy dia amin'ny andinin'ny fahenina ary mitandrina ny fanekena toatrany hoe mitandrina sabata tokoa nge zany afifirena. Dia ny lalàna rova tadidio tsara fa hoe tsy azo anampela tsy azo nesorana tsy azo entina aty Madagasikara na ny Fransa na ny La Réunion na ny Amerika na ny Fransa na ny Chine fa voarara lalàna ary natokana ho azanak'Israely fa maninona zany ny tafiditra ny hafafirenena reto izy reto hafafirenena reto dia ireo le voalazany ten'Andriamanitra hoe le niara nivoaka taminazy avy any Egypta dia nasena ny fora dia afaka mitandrina an'io izy fa any Israely izy rehefa avy eo no mipetraka reo ihany no afaka manao an'izay. Zany hoe tsy maintsy any Israely reo rery nazo an'izay teny zay donko afaka tsikely ty izy tova rova araka ny bokyny Exodosy toko fa olo jerefatsika kely fa Exodosy toko fa 12 vakitsika amin'ny andininy fahafiringany ao amin'ny Exodosy toko fa 12 vakitsika rova zany rehefa avy eo dia manomboka amin'ny andininy fa hoe mitandrina ny pasika moa zareo tamin'izay fotoana sy majevake ny vahiny raha misy mpivahiny izay andininy fahavalo amby efapolo vakitsika rova Exodosy 12 dia tsy maintsy alefatsika ato moa izy zany mba jerevan'io le Exodosy 12 andiny fa fio teneko teo 48 noko 48 jusqu'à hatrany amin'ny marantsika anazy ihany ity le nyresana tamin'io Exodosy 12 48 ka hatrany amin'ny farany zany ary raha misy mivahiny eo aminao ka mandeha mba te hitandrina ny pasika ny avà ka le pasika moa efa lalàna ny zanak'Israely io dia aoka ho foranina ny lehilahy rehetra eo aminy vao manato ny hitandrina izany ka ho taka ny tompo-tany ihany izy zany hoe le zareo vahiny araka tamin'ny zanak'Israely ihany io ny tenenina io ka ho taka ny tompo-tany ihany izy fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihena izany lalàna iray ihany na ho amin'ny tompo-tany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo ka ireto vahiny reto zany lay nitoera tao amin'ny zanak'Israely ray niara nivoaka taminy tany Egypta zany eo afaka itsika indray zay teny zay hoe nivoaka somary gaga reo hoe atao misy mampiasa boky baiboly indraindray dia ka tsy maintsy mampiasa satria amin'ny andininy fafiro moa izy iny le misy an'le hoe misy vahiny araka taminy zay ao amin'ny Exodosy 12 37 ny vakitsika rova Exodosy 12 37 ny vakitsika dia 38 indray zany Exodosy 12 tsy maintsy manao mémoire kelikely amin'le baiboly satria ty moa zany ny application dia tsy dia ho ary fantatra le aninato zay Exodosy 12 37 ary ny 38 ary ny ainga atao Ramesesa ny zanak'Israely ka nakany Sokota dia lehilahy mahalilala tokony enetsy afa-tsy ny zaza-mambehivavy ary nisy olona maro samy hafa firenena koa niaraka niakatra taminy ary ondry amanosy dia ondry amanosy sy omby dia fananana be indrindra io zany le hoe nisy hafa firenena niaraka taminy ary ho an'i Israely reo rery ihany nahazo an'io teny io rova hoe raha misy hafa firenena reo lay mipetraka ao Israely fa tsy azo ny
hafa firenena mihitsy ohatra ny amerikana na frantsais na anglisy na sinoa na japonais na koreana atao mihitsy na ny afrikana ny mitandrina an'io ao amin'ny taniny fa any israel rery any no azo tandreman'io zay ny valin'zay fantena zay rova tsy haiko na mahavatsara ny fantenaona tsy ia zany hoe le israel le hafa firenena resany eto zany hafa firenena mipetraka any israel zany le hafa mipetraka any israel de ary niara-mivoaka tamin'ny zanak'israel hoe avany Egypte zay ary ny zava-misy nge lova mbola misy toy nge teny fa nefa ny olona tsy misy mety manao an'io zay ny prov fa tsy izy io zatra ataon'ny olo io satria raha vaketsika isy atoko fahenina amy dimapolo de toko mitondra fanatitra le olona am'zao tsika miteny zao tena marina le ataony zany nefa tsika mahita tsara fa tsisy manao an'zany zao nge vaketsika le siasaka ny tsisy ary ny afa firenena zay faminaiko any ava mba nompo azy sy ho tiany anarany ava mba ho mpanompony de zay rehetra mitandrina sabata ka tsy manao zo tsy masa sady mitandrina fanekeko de hoetiko any atendrombohitra masina ka eto amin'ny ohatrany hoe any amerika tsy misy tendrombohitra masina any France tsisy tendrombohitra masina any Chine tsisy tendrombohitra masina any Angleterre tsisy tendrombohitra masina eto Madagasikara tsisy tendrombohitra masina any faty Afrika tsisy tendrombohitra masina fa ny tendrombohitra masina ny teneny sotra masina any Israel eo amin'ny tendrombohitra misy ny tempoliny Jerosalema ankehitriny eo na hoe tendrombohitra masina zany kanefa tsy misy an'zany aty maninona zany io ny tsy tanterahan'ny olona zay milaza fa mitandrina didifolo fa tokony makany Israel daholo nge de mivavaka anisaky ny sabaty izy jao nanao an'zany tanao fa tsy mety any satria ny lalàna de hoe maka ao tendrombohitra masina de amfaliko ao an-tranoko fivavahana tsy maintsy makany Israel dikazay ary isaky ny sabaty ina zany le olona tsy nanao an'zay dika zany fa tsy maro ny sary io fa famitahana olona satria tsy natao le izy ny fanatitra odorany sy ny fanatitra lafatra alatsatra de nkasitrany eo ambon'ny altarako fa nitranoka toetra ny fivavahana aiza zany zay olona no manao fanatitra zao tsika miteny zao tsy misy manao fanatitra tsony nge zao raha ny hafa firenena zay misy hafa firenena namono omby de namono ondry ny manao an'zany zao de ny mpanompo sampy sisany manao an'zany fa raha ilo zay milaza fa mivavaka ane ka mampiasa baiboly tsisy manao an'zany aiza zany io tenin'andriamanitra io zany no profo fa mandika lalàna daholo ny ty teny ty raha tsy arana manaprofo fa fandika-ndalàna zany ary zay no profo fa tsy natao amin'ny hafa firenena didy fosy lanamosy io zany hoe tsy natokana ho an'ny étranger ary ny atao hoe étranger tolo rova de reo zay étranger amin'ny Israel fa ny tompo tany zany sao de Israel reo ihany nomena anazy fa ny hafa firenena zany de tsy natao anazy io mazava ve zay rova ia mazava tsara zay ambassadeur mazava hoe rehefa nazavako ary mazava am'le fanontanianao ve mazava tsara ambassadeur Neosa tena mazava le izy miampy an'le hoe makasika le tendrombohitra masina sy le fanatitra teo moa vao mahay nazava le izy fanontaniana manitikitika ambassadeur Neosa ao anatin'izay ihany koa makasika an'izay didifolo zay ihany hoe taony didifolo foana matetika ny voateny manao ahoana ny makasika ny lalàna mose raha ihany ve reo didifolo sy ny lalàna mose reo sa hoe samy hafa fa ohatrany hoe rehefa tononona le izy didifolo de lalàna mose ohatrany hoe samy hafa raha mifahenona anazy manao ahoana indray makasika an'zay raha ihany ve reo sa hoe samy hafa tokoa le didifolo moa zany tena mahazatra ny olona satria iny koa ny lehibe indrindra araky ny fieretan'olona anazy fa ny tena marina tsy ny didifolo lehibe fa iny no nomena ny olona moa ny teny izy tamin'ny voalohany de noho ny am'le fahatahoran'le olona de tsy nitoizana ntsony le famakina an'le faraiky ambiny folo sy ny faharoa ambiny folo jusk'hatrany amin'ny telo ambiny folo sy eninjato satria 613 nisan'io loi io fa noho am'le fahatahoran'le olona tonga anazy tsy namaky an'izay rova zany eo nangofotra ny olona renan'io teny io de tsy navela tsy nitoizana ntsony le famakina fa raha jerevantsika ny sohatra masina de ao anatin'ny boky ray daholo hoe rova azonao boky ray daholo ny misy an'io araka ny voalaza ry am'mpanjaka voalohany toko faharoa de ny andenin'ny fahatelo aketsika zany hitanareo tsara fa raha ihany reo terme reo raha miteny hoe didifolo de lalàna mose ihany zany ary raha miteny tsika hoe lalàna mose de didifolo ihany zany satria ao anaty boky ray ihany no nanaovana an'io ary nandatsana ranomby io boky io de tsy azo anam-pina tsy azo any esoana satria tao anatin'le boky no nandatsana an'le ranomby donc avakitsika izy mpanjaka voalohany toko faharoa andiny fahatelo ary tandremo zay nasainy avahandriamanitra ho tandremana andehananao amin'ny lalàny iny de andehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalàny ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony eto zany de hoe tandremony ny didifolo sy lalàna mose zany moa tena tikeny teny io araka ny voasohatra ao amin'ny lalàny mose mba ataonao lavorary avokoa zay rehetra ataonao sy zay rehetra leanao zany hoe ny lalàna mose sy ny didifolo zany de mitambatra io ny dikan'izay ary io rova lay nandatsana ranomby le tarika hatramin'ny exodose 24 donc de nysoratany mose daholo lay ina
ilay didy fosy lana Mose dia nandatsana rano izy tamin'izay oke vaitsika ny Exodus 24 ty dia manomboka amin'ny andininy sy ojerevantsika dia vaitsy izy manomboka zany ao amin'ny andininy faevatra ao amin'ny andininy faevatra zany hoe rehefa nitantaran'le didy zany Andriamanitra Yahveh tamin'ny Mose dia nisorata Mose daholo izy ary tao anatin'izany didy folo didy varaika ambin'ny folo hatrany amin'ny didy izay voasoratra tao zany na 20 fa 30 ao daholo ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony Yahveh dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny firenen'ny Israely 12 ary ny zatovy io zany izy hoe nisoratany daholo ny ina moa ny soratra rehetra zay ny teny rehetra zay nataony Yahveh dia nisoratany Mose daholo any ao anatin'ity boky ity boky misy soratany io ao anatin'io boky io daholo zany lalàna Mose sy ny didy folo ao anatin'io daholo zany dia ny teny vavolombelona moa lety hoe didy folo zany dia ny fomaraina koa ka nanolo tendrombohitra teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny fireny tena ary Mose nanoratra ny teny rehetra nataony Yahveh dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny firen'ny Israely 12 ary ny zatovy tamin'ny zanak'Israely ny rahiny dia nitondra fanatitra dogana ireo ka namony vatotrombo-lato fanatim-pihavana ho an'ny Yahveh dia nalainy Mose ny antsasaky ny rà ka nataony tao anaty lovia ary ny antsasaky ny rà kosa natopony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona ary hoy ny olona zay rehetra no lazainy Yahveh dia ataonay ho siokenay dia nalainy Mose ny rà ka natopony tamin'ny olona dia hoy izy ino ny rà ny fanekena zay nataony Yahveh taminareo tamin'izany teny rehetra zany zany hoe naka rà zany Mose tamin'ireo monivono teo dia nafafafiny tamin'ny olona le rà dia avy eo ny rà iny le boky nosoratana satsy boky io nosoratana io dia zay le hoe nalainy Mose ny rà ka natopony tamin'ny olona dia ino izy ny amin'ny rany zay fanekena nataony Yahveh taminareo zay dia ery ambondria aiza moa le teo dia naka boky ny fanekena izy ao amin'ny andininy fahenina nalainy Mose ny antsasaky ny rà ka nataony tao anaty lovia ary ny antsasaky ny rà kosa natopony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona dia nivakiny zany le boky zany le misy an'le didy fosy lana Mose dia hoy ny olona zay rehetra no lazainy Yahveh zany hoe zay lazainy Yahveh tao anatin'io boky io zany ka nisoratany Mose dia ho ataony avokoa dia hoekenay dia nalainy Mose ary ny rà ka natopony tamin'ny olona dia hoy izy hoe ino ny rà ny fanekena zay nataony Yahveh tamin'ireo amin'izany teny rehetra zany zany hoe lay fanekena zany ny voasoratra teo dia natsipony olona natsipony nafafy ny Yehosoa tamin'ny olona amin'izay zany ny rà ho mariky Mose tamin'ny olona ny rà ho mariky ny hoe vita le fanekena io ny teny dia manao fanekena nareo dia zay ny dikan'iny rà nafafy iny zany fanekena fa manaiky an'io teny io ao anatin'io boky io ny zanak'Israely dia manaiky an'io koa Andriamanitra ny hoe fifanarana ny fanaovana zany dia zay le hoe le voasoratra tao anatin'io boky io zany zay nandatsahana rà tamin'ny olona ho mariky ny fifanekany fanaovana dia ny didy folo sy lalàna Mose satria ny arany soratana tao anatin'io boky io fa tsy azo sarana zany ny didy folo amin'ny lalàna Mose ary tsy azo sarana amin'ny lalàna Mose koa ny didy folo fa boky ray ihany misy an'io orofon'izany ao amaritsika farany ny mpanjaka fahafilo izy ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo dia andininy fahafilo moa izy iny ohatra revako kely mpanjaka faharoa tsy dadidiko izy teo toko faharoa amby roapolo dia andininy faraiky ambin'ny folo aloha tsy maintsy repéry antsika tsara satria any amin'ny baiboly izy ny malaky fa dia moa application dia tsy maintsy mamerina kely foana tsika mijery ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao amin'ny boky ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy eto zany rova dia zany hoe nisy resaka boky ny lalàna zany io le nisorata Mose io dia iny no anatin'io boky ny lalàna io dia amin'ny andininy fahafiry eny jerevantsika mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo zany hoe no vakintsika mpanjaka faharoa ao amin'ny toko fahatelo amby roapolo eny vakintsika dia amin'ny andininy eo lolokely eo andininy firy zany leo vakitsika natrany amin'ny andininy voalohany ary nany rà ny mpanjaka ka dia vory tany amin'ny olona tany amin'ny olony Joda
ka dia vorontany aminy ny loolony Joda Jerosalema rehetra. Dia niakatra ao an-tranony avary ny mpanjaka ary nanaraka azy ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema mba ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka rehetra na ny kely na lehibe. Toy ary no vakiany teo anatreny ary ny teny rehetra tamin'ny boky ny fanekena izay hita tao amin'ny tranony avy. Izany hoe misy ty boky ny fanekena araka ny voalaza eto zany, araka ny izay voalaza manoko andininy voalohany teo zay ka hatramin'ny faharoa dia ny fahatelo. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatreny avy hanaraka azy amin'inony sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra akato ny tenin'ny fanekena sy izay voasoratra ankato ny teniny rehetra sy izay voasoratra anatin'izany boky zany. Zany hoe eto zany rova dia mazava be mihitsiny fa ilay voasoratra anatin'ny boky zany anatin'ny fahatelo dia ny didy folo sy lalana Mose. Vatsika ny andiny fahatelo ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatreny avy sy naraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelona io le didy folo ary ny didiny le lalàna Mose amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra hankato ny tenin'ny fanekena sy izay voasoratra ao amin'izany boky zany. Zany hoe ao anatin'ny boky io zany dia lalàna Mose sy ny didy folo, na hoe ny didy folo sy lalàna Mose anankiray ihany zany. Miaraka nandatsahana raha io dia tsy azo sarahana fa iray raha tena hoe didy folo dia manaraka lalàna Mose 613 nisan'le loi. Ary ao amin'ny tena hoe lalàna Mose dia manaraka ny kosa ny didy folo 613 nisan'ny loi. Io zany zany tsy azo sarahana ny didy folo sy lalàna Mose. Mazava zay ho antsika anao mpanao gazety anao sy ho an'le olona miaina rehetra mazava zay teny zay. Mazava tsara zay ambasador Soa zany hoe tsy misaraka zany reo fa raha ihany reo tambatra ao anatina fanekena anankiray ny didy folo sy ny lalàna Mose. Fa nohona tonga anazy folo zany boky anankiray fa nohona tonga anazy ary boky iny mihitsy nandatsahana raha miaraka amin'le vahoaka. Le boky iny mihitsy nandatsahana raha dia mitambatra ao ny didy folo sy ny lalàna Mose. Fa nahatonga izy lasa nisy hoe didy folo fotsiny no nitahotra ilay zanak'Israely tamin'ny fanonoan'Andriamanitra anazy dia tsy zaka ilay zanak'Israely izy dia tsy nitohitry ny faraka zay mihitsy leoka mavakitsika zay rova hoe dia natahotra ny zanak'Israely dia tsy nety nitohizana intsony le teny ao amin'ny boky ny Exodosy toko faharoapolo mantsy teny hitantsika an'izay teny zay. Leoka ma tena somary vakiana kely. Exodosy toko faharoapolo mavakitsika manoko andiny valo ambin'ny folo ny vakitsika. Exodosy 28 anamarinako azay tena zay teo zany natonga n'io teny io nijanona. Exodosy toko faharoapolo manoko andiny valo ambin'ny folo satria natahotra ny olona dia tsy navelan'ny teny intsony izy. Zay nanoko andiny valo ambin'ny folo ary ny vakitsika. Ary ny olona rehetra raha nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara sy ary ny etan'ny ela sy ny tendrombohitra ny voatsetroka ary noho ny nahita zany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra teny. Andiny fahasivy folo dia hoy izy tamin'ny Mose, aoka ianao ihany no hiteny aminay dia mihaino izay fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa andro maty izay. Zay le izy zany dia nanomboka teo zany dia tsy nitohy intsony le teny fa nijanona. Dia zay nahatonga Mose niakatra anankeny tendrombohitra amin'izay dia nomena anazy amin'izay nitohin'le teny. Voatery niakatra teny tendrombohitra zany Mose nandray ny teny faraiky ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo fa teny tokony hitohy ihany io. Fa nohony amin'ilay tahotra anazy ao zareo dia voatery najanona teo amin'ny fahafolo. Zay ny marina. Fa tokony hitohy lava be io fa zay ny antony hoe no nahatonga an'ilay tahotra dia najanona ilay izy. Dia donge vakitsika ny toy ny andiny faharoapolo. Dia hoy Mose tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizatoetra anareo ary mba eo anatrehany tavanareo ny fahatorana azy mba tsy anotanareo. Zay. Dia nijanona teny lavitra teny ary ny olona. Fa Mose kosa nanakaiky ny Azipito izay nitoeran'Andriamanitra. Ary andiny faharoa amby roapolo. Ary hoe avy tamin'ny Mose, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita fa tany an-danitra no tenenako taminareo. Zay dia mitohy amin'izay ilay lalàna zany manomboka eo. Zay izy vao nanomboka nitohina nomeny ilay lalàna amin'izay. Mazava hoe zay
rova ny fa tena noho ny amin'le tahotra ny zanakitsy rery dia tsy niditra tsony andriamanitra ny teny vatana tamy fa mose am'izay no nresaka tamin'ny rehetrany am'izay azay hoe zay ia mazava tsara ambasadorny aosaly fanazavana zany hoe tambatra anakiray ihany reo didifolo sy ny lalàna mose reo zany anakiray ihany de mazava ihany koa fa hoe tsy natao hoan'ny hafa firenena moa le araka fanazavana teo aloha lay didifolo sy ny lalàna mose de fantany mipetraka ambasadorny aosany sady manitikitiky ny hoe raha tsy natao hoan'ny hafa firenena ny didifolo sy ny lalàna mose inona zany no lalàna hoan'ny hafa firenena ny lalàna ho an'ny hafa firenena de efa nomena atsika Yahosoa araka ny voalaza ao misy a 42 io vakitsika ity e misy a 42:6 ny vakitsika angaminy aloha efa nolazain'ny mpaminany fa misy lalàna ho atsika zany isy a zay zao ampianarin'ny ambasadeur ny fasiady azy zao isy a 42 ao amin'ny andininy fahenina izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana sy ny tantana ny tananao ary iaro anao ka nomenao fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa de io zany a de ao andiny fafito ampahiratra ny masony jamba ary amoaka ny mpifatitra hialo ao an-trano maizina ary zay mipetraka ao anatin'ny maizina ao amin'ny maizina hialo ao an-trano famatorana any eto zany de misy mpamonjy ho avy zany dika zay a ary izy ny anome izy no lasa ho fanekena ho an'ny olona araka ny voalaza ary ho fanazavana ny jentilisa raha vakitsika tsara eto hoe hiaranao ka hitatana anao iantso anao tamin'ny famarihana sy zao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana ary ny tantana ny tananao ka hiaro anao ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa de zany le sary ho lasa tonga zany ny fanazavana ny jentilisa ary io le voalazany tena andriamanitra rikatra misy a 42 hoe misy olona io tonga hitondran'io ary io zao ampianariko zao isy a 42:1 ary ny 4 rehefa avy eo indro ny mpanompo zay tantanako lay voafidiko tsy atsitraky ny foko napetraka to amin'ny fanako hamoaka fitsipika ao any jentilisa izy misy fitsipika ao rehefa any amin'ny jentilisa zany ary voalaza ao amin'ny andininy faevatra fa any amin'ny nosy ny voan'io lalàna io andiny faevatra tsy ho reraka nao kivy izy mandra-panoro ny rariny amin'ny tany ary ny nosy andry ny lalàna zany hoe any amin'ny nosy ny azahonan'io lalàna io a de zao lalàna hitanareo zao io lalàna io nampianariny ambasadeur sanareo zay aty a ary zay nanaraka an'io lalàna io a atandy afaka amin'ny fahotana ary tsy nanota intsony io lalàna io nateo hoe lalàna ny Yahosoa le fanekena vaovao aotsika ry amaky an'le teny a atritsika nahita to hoe fanekena de vakitsitsika am'izay hoe ty le fanekena vaovao ty a raha vakitsika ao amin'ny bokyny Jaona 12 a Jaona 12 a Jaona 12 a 49 sy ny 50 zay de io natao hoe lalàna ny Yahosoa io le rahantsika zao satria zao tsy niteny ho ahy fa nyraizana niraka izy no nandidy azy eo lazeko sy otoriko zany hoe misy didy zany avy any am'ray a hotoriny Yahosoa ro ambarany Yahosoa ary fantatra izy fa fiaina manak'izay ny didiny zany hoe ty teny nomeny dade Yahova ty zany de didy zay didy nomena anazy zany rova ko zay lazaiko izy de lazaiko arak'izay nolaza ndray tamiko zany hoe eto zany tsika de mita hoe Yahosoa zany tena manana didy a zay atao hoe lalàna ny Yahosoa mazava zay ho ale fantainao teo de vaketsika ndray rikatra amin'ny bokyny Korintana voalohany a tsy maintsy miverina kely ato anatin'ny baiboly fa satria ato ihany tena ahitana ny teny malaky indrindra de vaketsika amin'ny bokyny Korintana voalohany atoko fevatra ambin'ny folo a andininy fa 34 zany e misy teo izy misy andiny 34 misy 36 34 Korintana voalohany 14:34 zany jereo atsika de avoakatsika ry amin'ny écran ry indray zay teny zay hoe tena misy mihitsy ny didiny Yahosoa Korintana voalohany 14:34 no vakitsika zany rova ianao zany mijery tsara sady mihaino tsara ny valiny raha mety aminao a tompo izy misy didiny tompo zany teneniko zany izy misy tadidinreo ty 37 le izy rova Korintana voalohany 14:37 Korintana voalohany 14:37
ary raha misy manao azo mpaminany no manana fahaizam-pana dia aoko ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny zay soratako aminareo zany hoe didiny tompo io didiny Yehosoa ka misy mihitsy ny didiny Yehosoa ary io didiny Yehosoa io zao arahantsika zao zay zany ny arahan'ny hafa firena rehetra ohatra hoe amerikanina frantsay ny sinoa ny anglisy ny afrikana rehetra ny aziatika rehetra io didiny Yehosoa io narahana zay ngamba ny zatra azo apetraka amitsika hoe lalànan'ny Yehosoa no arahantsika zany mazava hoe zay rova de zay na tonga le hoe anisan'le hoe ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao de io raha io zany nandatsaka n'io raha io koa Yehosoa ho fanazavana fa latsaka ny fanekena vaovao Matthieu toko fenina amby roapolo andininy fimo zany enina amby roapolo ny vaketsika rova Matthieu ny amaranako anazy zany hoe fanekena vaovao zany ho an'ny hafa firenena zany Yehosoa io Matthieu film izy teo 26 de manoko andininy 26 vaketsika koa manoko andininy 26 ary zay ny amaranantsika anazy angambany am'izay valiteny zay rova ity le fanekena ty ary nandatsahana raha le izy ny teny Yehosoa koa zany nandatsahany rany ary raha mbola ninana izy de nandray mofy Yehosoa ka noho ny efa nisaotra izy de novakiny ka natolo ny mpianatra de hoy izy raiso fany fa ity ny tenako ary nandray ny kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra de natolo ny azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ao amano ho famelan-keliko na ny atao hoe fanekena vaovao io zany le hoe Yehosoa koa nandatsaka ny rany am'le fanekena vaovao zany hoe misy fanekena roa samy nandatsana raeto zany de ny fanekena didifolo nandatsana ranomby hitatsika teo ary ny fanekena vaovao ny raha nandatsana ny rany Yehosoa misy raha roa samy hafa reo zany dikazay fanekena roa samy hafa ary zay le hoe hoany zanak'Israely de le nandatsana ranomby no menana azy de ny didifolo sy lana Mose le ho an'ny hafa firena kosany de ny rany Yehosoa no mena azy de ny lalànan'ny Yehosoa raha misy mampitambatra an'io zany de mampifangaro ny rany Yehosoa amin'ny ranomby zava-dozy zany tsy azo atao mampitambatra an'io fanekena samy manana ny azy tahaka ny hoe lalam-panorenana ina moa filazandreny amin'ny teny frantsay constitution loi constitutionnelle tsy azo atao mampifangaro ny loi constitutionnelle ny frantsay tsy azonao fangaro amin'ny loi constitutionnelle ny japonais ohatra zay izy io ka rehefa ny Israel de ny Israel rehefa ny Yehosoa de ny Yehosoa ho any efa firenena mazava hoe zay ny fanazavana zay rova tena mazava tsara mba azo ataony Yehosoa fa fantanina kely farany angamba ny farany kely izy hoe raha ohatra raha zany ka hoe natokana ho an'ny Israeliana zany didifolo sy lamose ho an'ny hafa firenena ny lalàna Yehosoa manahoana zany Israeliana hoe mitandrina ny lalàna Yehosoa iny koa sa hoe ampy anazy le didifolo sy lamose sa izy zany fantanina kika farany koa ny zanak'Israely raha teo vonjena de miala amin'ny didifolo sy lalàna Mose ary makany amin'ny Yehosoa zay satria zany ny lalàna Mose de natokana ho any zanak'Israely rery ihany fa rehefa hiaraka amin'ny Yehosoa izy de manaraka ny Yehosoa ary mitandrina lalànan'ny Yehosoa fa raha vao zany de tsy mety satria ao anatin'io didifolo io mbola jerevantsika tokoa mampiady ny jios sy ny jentilisa io ka raha mampiady ny jios sy ny jentilisa de tsy afaka mifanaraka mihitsy ary zay moa lesona atsika manaraka rova hoe rava ny didifolo sy lalàna Mose de naninona raha tsika amin'ny lesona manaraka fa zay olona ato Israela zany teo vonjena de manatona ny Yehosoa ary tsy mitandrina didifolo tsony satria tsy mety le izy le didy mihitsy zany tena tsy mety mifanaraka mihitsy ary zay moa le lesona manaraka hoe rava io didifolo io lesona atsika manaraka efa azondaolona sady afaka fotoana foy mazava hoe zay hoazy teo vonjena zany ny zanak'Israely de manatona ny Yehosoa fa ao amin'ny Yehosoa rery izy efa vovontsy manaraka lalàna Yehosoa manaraka lalànan'ny Yehosoa de misy lalàn'ny Yehosoa ao mazava hoe zay tena mazava be feno fanazavana mba tsy teny Yehosoa makasika ny loha hevitra anankiray iny de miraso atsika raha samy teny Yehosoa zany de ndao tsika hivavaka marana zay fotoana izay ary sotra betsaka dada mahala iava ny amin'ny teny zay nomenao ny fampianarana zay nomenao ny fanazavana rehetra zay nomenao avy any aminao daholo ny teny ary avy any aminao ny fanazavana sotra betsaka dada mahala iava sy Yehosoa ny angatany zay adiady mba fanamaro no vonjena noho ny amin'izao fampianarana izao ary tena tonga ny fiainana mandrakizay zay tra maniry noho ny amin'ny fampianaranao atao vitan'izay voalahatra rehetra ny tenyzay adiady ada iavako atao vitan'izay voalahatra ny fiainana mandrakizay izao fampianarana
tsara sato marina ary tena fiainana mandrakizay zao. Onjeo ny olona fefa migadona ny farany fa kely sisa amin'ny aranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny tendrety. Misaotra betsaka Yehosoa malala. Halleluja. Amen. Dia zay ary ny namarantsika ny fotoana fa dia miraso antsika samy no tena soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray dia matao hoe aza. Ya dia mametraka velomany ambasador Yehosoa ihany koa ny tenako mametraka veloma ho antsika rehetra mpijery sy mpiaino ny tokantrano any veloma tompoko.